Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Mosesy tapany voalohany. Eksodosy 2. Miaro ireo tanan'Andriamanitra tsy hita maso. Faly ery Patrika rehefa tonga teo amin'ireo vondronahaka izy. Tokony ny ome mihitsy angamba izahay rehefa niteny izy hoe nahazo zaza efa ela izay tany Egipta. Faly ery ihany koa i Miriam nahazo zandrilahy kely. Nafatifaty kely izy. Tsy maintsy manafina azy ny reniny no ny didy matahotra nataony Farao. Mihamaro hatrany ny vahoakan'i Israely. Matahotra izany aho sao dia lasa fahavaritsika izy ireo. Ity ary misy didy ho an'ny vahoakako. Isaky ny misy vehivavy Israely tanteraka ka zazalahy, tsy maintsy atsipinareo amin'ny ranony ely izy. Baiko mahatsiravina amon'olona. Tsy ampy ve izany hoe efa nataony Farao andevony ny Israelita? Saingy nanana fatokisana an'Andriamanitra ny ray aman-drenin'ilay zaza, dia nafenin'izy ireo nandritry ny 3 volana ny zanalahy. Lay tanan'Andriamanitra tsy hita maso no niaro ny zaza. Arakaraka ny tombona anefa, tsy afaka nanafina azy maharitra tsony izy ireo. Mamo, fa ataonao ino raha bararaty ireo? Mandrary arina, ity ary ny sariny iray izao. Afaka omenao avy ilay fitoerany tara azafady? Fa maninona ianao no mila an'ity? Mba hahatonga ilay arina tsy ho tantera-drano. Miriam moa, tsy maintsy atao lavitra antsika eo arena sarobidintsika io. Inona no ataonao azy? Ataoko anaty arina izy dia apetraka eo ambony ahitra eo amoron-dranony ely. Dia maninona? Amin'izay isika dia tsy maintsy miandry sy mahita hoe ahoana ny fomba ametrahan'Andriamanitra ilay tanany tsy hita maso mba haherovana azy. Nizotra nangina akeny amin'ny renirano izy ireo. Tsy mora ho an'ilay reniny, saingy nataony izany satria nametraka ny fatokisany tamin'Andriamanitra izy, ary koa tiany ny zanany. Miriam, miafena ao ambadiky ny bararaty ianao ary miambena amin'izay zavatra mety hitranga. Tsy tokony ho hita eto noho izany hody any an-trano aho. Rehefa injay dia nisy olona tonga. Ny zanaka vavin'ny Farao sy ireo mpanompony no tonga andro ao nely. Fa inona io? Ho eto aty amiko eo na tsara kely io? Nidobodoboka mafy ny fon'ny Miriam. Atsipy ny zanaka vavin'ny Farao ao nely ve ilay anadandy? Zazalahy Israelita ity, tena mampalahelo ahy izy. Nivoaka avy tao anatin'ny fiafenany i Miriam. Tokony hitady vehivavy izay afaka manome ny sakafo ny zaza ve? Hevitra tsara izany, ataovy ary. Azonao an-tsaina tsara angamba hoe iza no renin'ilay Miriam. Afaka nahita indray ilay zanany ny renin'ilay zaza, sady nahazo alalana hikarakara azy izy mandritry ny taona vitsivitsy. Nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny fony manontolo izy ireo. Noho ilay tanan'Andriamanitra tsy hita maso izay miaro azy ireo tamin'ny fomba mahagaga. Tena marina fa niaro anao matetika Andriamanitra, sa tsy izany? Afaka maka fotoana ianao izao mba hisaotra azy noho ny fiarovany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.